Ny fandarana ici magazine dia faly miarabantsika rehetra tratry ny fetiny Paka ary mirary soa antsika rehetra amin'izao andro ny Paka sy ny amin'ny hoavy. Ny lohahevitrintsika anio dia momba ny Paka na ny Pasika. Ny Paka izay fahafahana izay ny tena hevi-dehibe ao amin'ny Paka, fahafahana sady fandalovana nefa koa fahafahana izay iainana ary indrindra ianarana. Ka mikasika izay dia manambahiny sika eto amin'ny televiziona malagasy vahiny anankiroa ny atao kavanako dia mon père avitry ny aina Nicholson. Mon père avitry ny aina Nicholson dia théologiana moralista ary pikaroka. Atao kavy kosa dia Lanto Andriamamonjy, efa hitantsika eto matetitetika koa izy Lanto Andriamamonjy, Lanto Andriamamonjy dia géographe sady anthropologue ary mpampianatra pikaroka ary dia miarabanareo amin'ny rahalahy indray sady tratra ny fetiny Paka ny tomba soa eto amin'ny fandarana ici magazine. Iny ary dia miarabantsika mianakavy ihany koa mamerina ny fiarabanana tratran'ny Paka dia misaotra ny namana Iadza Rajimbazavy ary Lanto tonga eto manazava ny tontolo izay hoe Paka na Pasika izay. Miarabanao Iadza Rajimbazavy, miarabany mon père Nicholson, miarabany namana teknisiana sy mpikaraka rehetra eto amin'ny televiziona malagasy ary mpanaraka amin'izao fandarana izao. Ya, araka ny fanambara moa zany dia ny Paka na ny Pasika no lohahevitrintsika izao hariva izao. Izany hoe atao anatiny ity fanadidina ity dia hisy fanadidina anankitelo rahatsika izany hoe ao anatin'izay fanadidina dia hiezaka hiaina ny hoe nanahoana ny fiainan'ny olona tany amin'ny andron'ny Josefa sy Moïse, tany amin'ny andron'ny Pharaon ary ny tany amin'ny andron'ny Kristy sy ny tamin'ny andron'ny Romanina. Fa alohan'izay rehetra izay nefa dia ilay Paka amin'ny mahafetim-pivavahana azy no tsara mba averina ilay fanazavana hoe inona moa izany ilay hoe Paka. Mon père angamba no ny tsara angamba afahantsika mahazo ny hevitry ny atao hoe ny fetin'ny Paka dia tokony ho tsaroana fa misy karazany roa io Paka io, dia misy ny Paka njody ary misy ny Paka kristianina. Ka ny Paka jody dia voalaza hoe io le hoe pécha io ny dikany, fa ny dikany io pécha io nefa dia manondro ilay zavatra nitranga tamin'ny fotoana izay nandefasan'Andriamanitra ny atao hoe fery farany anjoan'i Egypta. Ka rehefa tonga ny fotoana famelohan'ny fotoana iny nefa dia nitenenin'Andriamanitra ny vahoaka Egyptiana hoe raha ohatra asivo ranjana kondry ny tolana mbaravananareo ka rehefa tonga ilay anjely mpandringana dia andalo fotsiny izy. Dia izay zany dikan'ilay pécha hoe fandalovana. Iza ny nandalo? Ilay anjely mpandringana ary ny lay matoa rehetra dia ho vonony raha sanatria ka tsy ahitanan'io ranjana kondry io ny atao hoe tolanam-baravarana eto amin'izany fotoana izany tao amin'ny tanàna nisy ny atao hoe vahoaka Israely zay hoe voageja sy voandevo tany amin'ny tany Egypta. Ya, ny resaky mon père teo hoe ny Paka njody fa ny zavatra tsikaritra ataontsika tsika malagasy mantsy mampiasa ny teny frantsay. Ny teny italiana sy ny teny espaniola tsy manavaka ny Paka fa samy Pasqua ny teny ny Paka na ny njody na ny any kristianina. Fa ny any teny frantsay indray la Pâque juive tsy misy S ny Paka fa Pâque. Fa ny Pâque chrétienne singulier izy la Pâque fa misy S ny farany. Inona ny azo anazavana an'izay Lanto Andriamamonjy? Arak'izay moa ny teny frantsay moa dia somary misy izay pitsopitsony izay fanazavana azy araky ny hitantsika hoe misy S zany hoe pluriel maro ilay hoe Paka rehefa misy an'ilay S izy. Ny Paka jody na ny Paka ny zareo Israelita dia natao le iray fotsiny satria fahatsiarovana ilay nampatsiahiviny mon père teo. Fa ny Paka kristianina kosa dia miseho amin'ny endriny isan-karazany izay angamba no azo anatsorana azy raha zavaina tsotsotra. Izany hoe sady mampiaro ny Paka njody fa indrindra ny Paka ny kristianina. Satria mifampitohy ireo, mifampitohy satria i Kristy
ny andro nafatesany any dia teo amin'ny fankalazana mipaka ny jody izy ary ny daty fankalazana mipaka moa zany dia mifandray amin'io foana amin'ilo hoe paka ny jody taloha ny paka kristiana. Ia, ka ny fanadihadiana voalohany arahantsika dia mikasika ny paka ny jody ilay intsony hoe pesa amin'ny teny hébreu io hitantsika eo, pesa amin'ny hébreu, pasca amin'ny teny gris, pasca amin'ny teny latina ary Pâques tsy misy s amin'ny teny frantsay midinga hoe fandalovana fisedrana fahafahana rahantsika ary ny fanadihadiana. Now when Israel was in Egypt land, let my people go. Ny Pâques na Pasque dia avy amin'ny teny hébreu hoe pesa midika hoe fandalovana na fitana, izany hoe fiampitana ny ranomasina mena ny ala tany Egypte izay tany nanandevozana ny vahoaka hébreu. Ny tety any Sinay nankany Kanana ilay tanina mpanantenaina, tany tondra-dronono amantanteny ary tany ny fahafahana. Io no votoatin'ny pakany jody na jiosy izay tantara voalohany momba ny fanafana ny zanak'olombelona amin'ny sioka mamatotra azy. Ny miandohan'ny tantara dia ny zanak'Israely ny orom-ponenana tany Egypte nanatona ny Josefa tany amin'ny taonjato 720 talohan'ny Kristy tany ho any, satria nandositra ny mosary izay namely tany Kanana. Eto isika dia somary voaka kely ny Baiboly. I Egypte fahagola dia fanjakana nanan-karena sady natanjaka, ary ny moron'ny renirano Nil dia vokabary izay tratra na voky ny ponina sady afaka namatsy ny tany manodidina. Raha tandrofasina amin'ny tantarany Egyptiana fahagola, ny fotoanany fifindramon'ny zanak'Israely tany Egypte dia heverin'ny mpandalina tantara sasany fa mety ho tamin'ny fotoana nanjakany Iksosy tany Egypte no nitrangany izany tantara izany. Ny Iksosy dia karazana foko semitika avy any avaratry Kanana izay nanararaotra ny ady an-trano tany Egypte ka nanafika. Resy ny pharaon Egyptiana ka norombahany lehibe mipoko Iksosy ny fahefana. Avy eo dia nisavika ny anaram-boninahitry ny pharaon ireo mpanjaka Iksosy izay nifandimby nandidy tany Egypte nandritra ny 200 taona. Tamin'ny vanim-potoana tandrifin'ny fanjakan'ny Iksosy dia maro ny olona avy any Azia andrefana, Kananeana, Hébreu, Amoreana na foko hafa nifindramonina na nandranto tany Egypte amin'ilay faritra avaratra mahavokatra be antsoina hoe delta du Nil ary mifanolobodorindrina amin'ny tany efitry Sinay sy ny tany Kanana. Ity sary kanto ity dia sary hosodoko ao amin'ny fasana iray ao Beniasan any Egypte, sary tany amin'ny taonjato 770 talohan'ny Kristy tany ho any. Ny asehon'ity sary ity dia Kananeana na Amoreana 730 izay nandranto na nifindramonina tany Egypte. Ankevitry ny olona ambony na mpanan-karena izy reto satria miakanjo marevaka ary misy mpitendry lira mandrotsirotsy azy ireo eny am-pandehanana. Manala ity lalana lavitra be sahabo 300 kilometatra. Ary ny lehilahy sasany dia mitampiadina satria efa nisy fa izany ny mpandroba mandava-karavanina. Angamba koa mety ho tahatahaka izao ilay fitafy miloko madera izay nomeny Jakoba ny Josefa ka nahavelo-pialonana ny rahalahiny. Koa satria samy semitika avy any Azia sady mitovitovy karazana ny Hébreu sy ny Kananeana ary ny Iksosy dia heverin'ny mpandalina sasany fa mety ho nanamora ny fifindramon'ny Hébreu sy ny Kananeana ary ny fanankinana andraikitra tamin'ny Josefa izany fitoviana-karazana izany. Ankoatra ny resaka nofin'ny pharaon momba ny omby vavy fito mahi sy ny omby vavy fito matavy izay no azavain'i Josefa ka nahatonga ny pharaon Iksosy nanandratra azy ho gouvernoura. Ny andriana Egyptiana tompona anarana rehefa resy ny Iksosy dia lasa nandositra any Atsimo, any Thèbes. Ny Kiom ny andriana Egyptiana afaka 200 taona ka resy sady voaroka ny Iksosy.
niverina amin'ny fanjakany sy ny voninahiny ny pharaon tena Egyptianina ka nioromponenana any amin'ny tapany avaratra Egypte any amin'ny delta du Nil. Izy zany hoe any amin'ilay faritra izay betsaka asiatika valivondaka. Hitako ny fahorian'ny vahoakako any Egypta, henoko ny saintosainto sy ny taranany. Izay asiatika semita na kananianina sy ny karazany mbola tamana tany Egypte dia mety ho niarany valifaty ka nampanaovina asa anterivozona. Anisan'ny Hebreo izay efa nitombo taranaka marobe ka natahorana sao mbola mifandray tendro amin'ny ropian-tafika avy any Azia na mety hanonga-panjakana. Namoaka didy mihitsy aza ny pharaon nampamono ny zazalahy vao teraka, amin'izay lany tamingana ny Hebreo. Izany toe-javatra izany angamba dia tandrifin'ilay fitantarana ao amin'ny baiboly manao hoe nisy pharaon tsy nahalalany Josefa sy ny soavitany ka nampahoro ny zanak'Israely, satria tsy Hyksos izay nifankahazo tamin'ny Hebreo intsony ireo pharaon ireo, fa tena Egyptianina ary avy eny atsimo, avy any Thèbes. Old Moses said, "Let my people go." Eto isika dia iverina amin'ny baiboly. Teo no nipoitra ny tantaran'i Moizy na i Mosesy. Navotany zanaka vavin'ny pharaon tsy ately ny renirano Nil ka notezainy ho toy ny zanak'andriana. Kinanjo, rehefa lehibe Moizy dia nahafantatra fa ay Hebreo ny tenany ka nikioma izy namono Egyptianina ary voatery nandositra tany Madianina any Sinay. Tany Moizy dia nahazo iraka avy amin'Andriamanitra iverina ny Egypte hanafaka ny zanak'Israely amin'ny fanandevozan'ny pharaon. Go down, Moses, way down. Nanda ny pharaon fa avy eo dia nanaiky rehefa novelesin'ny ferifolo i Egypte. Lasa ny vahoaka Hebreo ny tany ranomasina mena izay toy ny fangitra manasaraka ny tanin'ny fanandevozana sy ny tanin'ny fahafahana. Io la intsoina amin'ny teny Hebreo hoe Pesa na Paka na Paska, midika hoe fiampitana na fandalovana. Fa ny zavatra tsikaritra dia ny lalana falehan'ny mpandranto manao karavanina mampitohy an'ny Kanana sy Egypte dia lalana sahabo ho 300 kilometatra eo, izany hoe lalana vita dian'ny tongotra miadana anatin'ny rotokom-bolana. Ny vahoakan'i Israely kosa nefa dia mahagaga fa lany 70 taona tany anefitra nandalo fisedrana arahana faharetana izay vao tonga tany Kanana, ilay tany nampanantenaina. Fehiny ny pakan'ny Jody dia midika hoe ny olombelona tsirairay sy ny firenena tsirairay dia natao hiala amin'ny zioga izay mbola mamatotra azy. Let my people go. Izay ny fanadihadiana mikasika ny pakan'ny Jody tany Egypte. Araka ny nambara tamin'ny farany teo dia hoe lalana 20 andro na rotokom-bolana ny avy any Kanana ny makany Egypte na ny mandrosina ny miverina, nefa ny Hebreo lany 70 taona. Inona mompera no azo anazavanany hoe lalana vitaina rotokom-bolana, ohatra hoe i Maria sy Josefa sy Jesosy zazakely nandositra ny Herode, tsy 70 taona izy nandeha nakany Egypte fa antitra eny an-dalana iny Kristy, fa mety hoe nanaraka karavana izy dia mety ataontsika hoe rotokom-bolana na ray volana satria mbola mpifana malemy masiny Maria, fa manina ny Hebreo ny lany 70 taona. Ny voalohany raha atao zany ny fanidim-boromanidina ny fialan'ny vahoakan'ny Egypta tany ny fialan'ny vahoakan'ny Israely tany Egypte dia mahatratra eo amin'ny 700 na 500 kilometra eo zany le fanidim-boromanidina misy an'ireo. Kanefa dia zay lalan'izay raha atao eo amin'ny 20 andro eo dia tongotra tsy mijanona. Fa ny zarak'Israely kosa nefany dia tsy nanao an'izay atao hoe lala manitsy zay, fa tsy maintsy nidina ny anatsimo zareo. Nidina ny anatsimo
ny anatsimo nakany misy tany efitra maro a maromaro nalian'izy ireo aloha mba lefatsika ny karta dia sady manazava imopera zareo mbaty mba lefaso lay karta mitony ia io zao Ejipta dia io ny tany efitra Sinay dia ry Canaan sy Israel Jordanie amin'izao fotoana io le hoe Canaan dia io azava imopera amin'izay miainga avy amin'io hitantsika eo ny karta io dia lay atao hoe alavirana zany a tamin'ny fanidim-boro manidina teo dia hitantsika misy am'le eo amin'ny boribory misy hoe voalohany io dia atrary amin'le fafito ambe folo ry misy an'le hoe marika fito ambe folo io eo amin'ny voalohany ka hatramin'ny fafito ambe folo zany le manitsy io le atao hoe 500 na 700 kilometra eo fa ny vahoakan'ny Israely dia nanaraka iny lalana iny hitantsika iny amin'ny voalohany faharoa fahatelo faefatra fadimy ka enina ka hatramin'ny fafito ambe folo iny zany lalana ny diavan'ny Israely ka tadidio fa vahoakan'ny Israely raha nandeha tamin'ireo lalan'ireo dia vahoaka marobe miaraka amin'ny ankizy miaraka amin'ny biby miaraka amin'ny entana dia tsy hoe nandeha ifondry zareo nandeha tongotra fa misy ny toerana ny janonana misy teraka ny andalana misy zao tao Sinai zao tao amin'ny tendrombohitry Horeb tao nijanona heritaona tao ny vahoakan'ny Israely dia tao ny nazahoana n'ilay didifolo dia eto amin'ity eo amin'ity le roambinifolo laharana roambinifolo hitantsika io tao zany ny tena nijanona naharitra ny araka ny mpikaroka moa zany dia tao ny vahoakan'ny Israely ny tena naharitra be tao amin'io misy any hoe atao hoe deseran'ny Keda Barnea io tao efa tafiditra ny Kanana io raha ohatra ny géographie amin'izao fotoana efa eo amin'ny sisy tanin'ny Ejipta sy Israely io zao raha amin'ny géographie amin'izao fotoana zao dia izay zany ny antony tsy hoe le alavirana loatra zany ny tena le alavirana io zany hoe efa zay mivoalaza amin'ny baiboly hoe 7 taona dia fa misy hevitra ihany koa maninona ny vahoakan'ny Israely no 7 taona nriaria sy nyrenireny tany anefitra satria raha nanaraka ny mamaky ny baiboly sika dia ireo vahoakan'ny Israely ireo dia tsy nanaiky tanteraka n'Andriamanitra tsy natoko tanteraka n'Andriamanitra misy fisedrana zany misy ny fisedrana ka nyvolaza teo ka ny hevitra zany ambaran'ilay 7 taona dia le hoe satria misy le taranak'Israely ireo ao anatin'ny 7 taona zany vao afaka manova ny toetsainy ireo olona zay tsy nanaiky ireo taranak'Israely zay tsy nanaiky an'Andriamanitra zany hoe azo tsara hitarafana ny fiainan'ny olombelona na ny antsika ankehitriny zany hoe ny fiovantoetsaina tsy vita vetivety tsy vita vetivety raha raisitsika eo amintsika malagasy sao efa 70 taona zao tsika nahazo fahalevatena fa jerentsika mandroso vetsika miova ve ny toetsaintsika raha androso zany Madagasikara dia ampiovo 7 taona izao taona 20 sy 20 zao vao mety isy zavatra mio satria sarotra manova toetsain'olona lanto Andriamamonjy amin'ny lafiny ataontsika hoe ny contexte ataontsika hoe ny zava-nisy tamin'ny lafiny politika sy ny ataontsika hoe fifandraisan'ireo foko sy firenena manodidina ireo tamin'izany fotoana zany nahatonga ny hoe taraiky koa eo ny lafiny ara-panahy fa eo koa nefa ny lafiny toe-piainana tamin'iny politika hoe taraika ilay fidirana ny tanina mpanantena iny misy lafiny sady ataontsika hoe antony ara-maolona anthropologie fa misy lafiny ihany koa amin'izay le resaka hoe géographique na ataontsika hoe araky ny toeran'izay ara-politika ihany koa zany le izy voalohany indrindra aloha le hoe fanafahany le fanafahany inona moa ny alan'ny olona zany anatin'le izy raha mijery an'le horonan-tsary teo tsika dia tao anatin'le horonan-tsary nisy an'ny tantaran'ny Joseph dia misy tantaran'ny Moïse na Mosesy sika i Moïse na Mosesy na i Joseph dia misy itovizany raha jerentsika koa i Ejipta dia fohy be tanàna anankiray manan-karena ara-boajanahary namokatra tao akoatran'ireo hoe nisy adiady isan-karazany ara-pahefana tamin'ireo foko manodidina sy firenena manodidina araka volaza teo hoe ny Azia ireo aziatika avy any andrefana maro isan-karazany izay fifindramonina le fifindramonina io zany eo le hoe filàna
filana aloha ara-toekarena sy aran'izay fa etsy an-daniny a rehefa divitry ny arena ny olona rehefa divitry ny zavatra ohatray dia indraindray a adinodino le tena mahaolona le mahaolona ny olona dia le mahafana mahaolona anazy dia i Josefa zao a ny tena nampisongadina anazy tany Egypte dia le izy afaka nandikana zany hoe misy fahamboniana ara-panahy tao amin'ny Josefa ohatr'izay koa Moïse a na i Mosesy a tamin'ny fotoan'androny izay nanafaka dia nanana an'izay le fahamboniana ara-panahy afaka nanalan'ireo olo ireo zay dia io zavatra io isan'le tena nataontsika hoe isan'le nampahela n'ilay fotoana izay nandehanana tany anatin'le hefitra satria io le ataon'ny anthropologue misy construction identitaire nandritra n'izay fotoana izay a ela be ny jody satria araka le niteny opérateur hoe tsy mandeha irery fa miaraka dia mianatra miara-monina aloha miara-belona ary mianatra an'ilay fahafahana satria le fahafahana tsy hoe filibana fotsiny fa tonga ny fahafahana izay ny anton'ilay didy folo tany amperovohitry Sinay hoe misy didy fa tsy hoe miaina fotsiny satria ny fahafahana dia miteraka fahefana le fahafahana dia voagejan'ny olona matoa tsy afaka rehefa afaka zany olona dia lasa mahatsiaro fahefana nefa ny fahefana iny mila fifehezana le fifehezana voalohany fifehezan-tena aloha fa avy eo fifehezan'ny mpiara-belona ihany koa izay nampatonga le ny didy folo ny didy rehetrarehetra ny voaka tao anatin'iny le lalàna isan-karazany eo amin'ny lafiny politika koa anankiray a raha jerentsika raha tamin'ny fotoana hoe zareo avy any Egypte hiakatra ny Kanana tsy tonga dia namantana satria araka ao amin'ny baiboly misy an'izay io tany ataontsika hoe fidina io zao point A io a eo le hoe Kadesh Barnea io le tany Amalesita le raha amizao an'izay dia hoe dahalo zareo moa mpandrava karavana tamin'izany fa amizao antsika zao mpandrava tahaka Sibrosy ireo zany a anisan'ny zavatra natahoran'ny Hebreo fa indrindra i Kanana koa misy arsiva ny pharaon Akhenaton izay hoe taloloha kely io a milaza ao anatin'ilay arsiva fa io Canaan io a dia tany teo ambany fahefan'ny Egypte zany hoe sous occupation égyptienne dia voatantarany ao misy tanàna maromaro izay fantatsika hoe i Gaza, Askelon, Jaffa, Orosalim na Jerosalema amin'ity Egyptiana rehefa Orosalim Jerosalema ankehitriny ireo toerana ireo teo ambany fahefan'ny Egypte zany hoe somary angamba ny androny fahefan'ny Egypte alefazefaka ve zay voaniditra sa nanao izay indrindra rehefa miresaka géopolitique sika zay zava-misy amin'izao fotoana izao ihany koa le izy satria izy mbola iainana tamin'izao satria ny tantara dia tsy hoe miverina fa maneho zavatra traikefa tsy maintsy andehanany olona misy fahefana foana io ary adi-pahefana foana matetika rehefa mandeha amin'ny toerana ohatran'ireny dia araka le voalaza teo misy ny olana ara-pifandraisana amin'ny mpiara-belona amin'ny foko samihafa amin'ny firenena samihafa dia tsy maintsy mandinika n'izay lalana izay aloha ireto jody reto izay sady mitarika indrindrindra izay sady mbola manorona an'ilay maha izy azy satria ilay maha izy azy a izay very tamin'nandritra ny andro fanandevozana azy ireo a tany amin'ny tany Egyptiana dia mianatra mandeha izy sady mitady lalana no mianatra mandeha miaraka izay ny momba ny paka ny jody fa hoarantsika indray a ny paka kristiana ny paka kristiana dia fankalazana ny nitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty fa eo koa nefa ny hoe ny herinandro masina ny fijaliana ny namonoana sy ny fandevenana izay ny mahatonga hoe io a paka misy S ny paka kretiana fanampifanazavana izay efa niarahana tamin'ny Montpera sy Ilanto Andriamamonjy teo ka ny paka kristiana dia fandresena ny fahafatesana dia atao anatin'ity fanadidina ity ho hitantsika hoe nanahoana ny tontolon'ny fiarahamonina tamin'ny andron'ny Romana sy izany hoe fiandrasana ny Mesia sy ny ataontsika hoe fikorotanan-tsain'ny olona tamin'izany fotoana izany a i Jodia teo ambany fahefan'ny Romana nahatonga ny zavanitranga tamin'ny paka namonoana an'i Kristy rehefa avy eo izy nitsangana tamin'ny maty arahantsika ary ny fanadidina ny paka kristianina dia teraka avy tamin'ny pakany jody ny pakany jody dia fahatserovana ny fanafana tamin'ny fanandevozana tany Ejipta ny paka kristianina kosa dia fahatserovana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izany hoe fahafahana tamin'ny fahafatesana fa izy roa tonta dia samy manambara fahafahana
ho alaliantsika vetivety ny tantara. Isan'ny taona i Jerosalema tamin'ny andron'i Kristy, rehefa herinandron'ny Paka dia feno mpanao hivainena masina ankalaza ny fahafahana tamin'ny fanandevozana tany Ejipta. Samy hafa nefa ny fiainana tamin'ny andron'i Davida sy Salomon, fony Israelina tanjaka sady mbola naleo tena, sy ny fiainana tamin'ny andron'i Kristy. Rehefa nodiavian'i Babilôna ny Jody na ny Jiosy izay nobaboin'i Nabucodonosor dia tafaverina amin'ny taniny, saingy tsy naleo tena intsony fa nozanahan'ny Persianina izay notimbiasan'ny Grika sy ny Romanina. Ny fifehezan'ny Romanina no tena faran'izay mafy indrindra, ka nampirehidrehitra ny fitiavan-tanindrazana ny fahatsiarovana ny fanjakan'i Davida sy Salomon izay nampamirapiratra ny Israely. Tao anatin'izany vanim-potoana nampahorin'ny Jody izany dia ny andron'ny fiavian'ny Mesia izay noheverin'ny ankamaroan'ny olona fa hanafaka ny firenena amin'ny ziokan'ny Romanina ny vahoaka Jody. Noho izany dia somary lasa nananendrika politika ny fiandrasana ny Mesia. Nitsangana ny Zeloty izay vondrona politika mitampiadina mikendry ny handroakan'ny Romanina mpanjanatany, ary ny Zeloty dia tsy misalasala mamono ny Romanina izay sendra azy na izay Jody heveriny fa piray petsapetsa amin'ny mpanjanatany. Hé, c'est bon, range ton épée. Ignore-les. Tu en verras bien d'autres de ce genre à Jérusalem. Ce sont les zélotes, des fanatiques que la religion rend fous. Tamin'ny andron'i Kristy dia eo amin'ny 7 tapitrisa eo nisan'ny Jody eran'ny Empira Romanina. Ny 2 tapitrisa eo tamin'izy ireo no nonona tany Jody. Ny Jody 5 tapitrisa ambiny kosa dia tany am-pielezana na diaspora. Ah, Jérusalem! Viens! Donne-moi ta main ici. Iray hetsy eo nisan'ny mponina tao Jerosalema renivohitra amin'ny fotoana andavanandro. Fa rehefa tonga ny herinandron'ny Paka dia tonga marobe manao vainena masina any Jerosalema ny Jody avy amin'ny lafivalo, ka mahatratra 5 hetsy ihany ho any na mihoatra aza ny olona mitoby ao Jerosalema. Dia azontsika amin'izany indrindra isika monina an-tanan-dehibe fa isaky ny herinandron'ny Paka dia faran'izay sarotra ny fitandronan'ny filaminana miatrana mba havady ny miaramila Romanina, satria mety misy manararaotra manakorontana ny Zeloty na ireo olona tsy faly amin'ny Romanina rehefa betsaka ny olona. Tao anatin'izany toe-javatra mafampana sady mivaivay izany i Jesosy no niakatra toy ny mpandresy tao Jerosalema, no obiana vahoaka marobe izay nanofahofa sampana oliva na sampandrofia, no tsenaina toy ny mpanjaka, ary narana orakoraka hoe Hosana, Hosana. Jérusalem, fille de Sion, voici ton roi. Betsaka tamin'ireo vahoaka ireo no nanantena fa tonga ny fotoana anafahan'i Jesosy ny Jody amin'ny ziokan'ny Romanina. Ny mpanao fanjakana Jody sasantsasany izay mpila handitra amin'ny Romanina sady niaro ny sezany dia natahotra sao misy fikomiana tampoka no nahitan'i Jesosy nandripaka ny entam-barotra tao amin'ny kianjan'ny tempoly. Ny Romanina nefa dia tsy mitsitsy raha vao misy fihokoana na fikomiana. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Hafa tanteraka nefa ny lalan-tsaina sy ny lalam-panahin'i Jesosy. Tsy tonga tamin'ny tafika izy ary tsy nandray sabatra, tsy tonga handrombaka ny fahefana na ny fanjakana izao tontolo izao. Ceci est le pain de vie. Dia fantatsika ny toyny nosamboriny Jesosy, notsaraina ary nomeloana ho faty tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny andro Zoma. Maty i Jesosy ka nalevina. Ny lamitsaina ny Romanina sy ireo mpanao fanjakana Jody izay niampanga azy, satria nihevitra izy ireo fa tsy ampahafiriny izay olona efa nofaizin'ny Romanina ilay mpandrafitra avy any Nazareta. Mbola mafy loha lavitra noho izy ry Spartacus izay nitarika fikomiana saika nandrodana ny fanjakana Romanina nefa montsana tanteraka, ary ny mpianatra Jesosy aza natahotra ka lasa niafina. Kinanjo tamin'ny andro fahatelo dia nipoitra avy ny am-pirenena ireo mpianatra Jesosy izay nenjehana ka nanambara ho reny tany ho reny danitra fa nitsangana tamin'ny maty i Kristy.
ilay lehilahy avy any galile tsy nanana na inona na inona, tsy nanana na vola na trano ialofana, tsy nanana afa-tsy akanjo tokamody ary nomelohiny tompo-pahefana dia lasa olona manandaza indrindra amin'ny tantarany zanak'olombelona. Et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur l'évangile et les commandements que je vous ai laissés. Izay ny fanadidina mikasika ny fiaim-piainana tany Jodiana Israely tamin'ny andron'ny Kristy araka ny hitantsika teo dia somary mafampana zany ny Paka isan-taona rehefa andron'ny Paka tany Jodia satria tao anatin'ny fanjanahan-tany Romanina ry zareo. Fantatritsika izany fanjanahan-tany satria mba nahazo antsika mbola fondresantsika Isanandro tamin'ny VVS tamin'ny MDRM tamin'ny 7 Marsa tamin'ny herinandro lasa teo ka ny fanontaniana hoe nanahoana marina ny fiarahamonina tamin'izany fotoana zany hoe ino zao i Kristy ino Messie ketsika kristiana hoe izy Messie fa raha ny fitantaran'ireo mpanoratra latina na ny mpanoratra grika na ny mpanoratra joty tamin'izany be dia be tamin'izany ny olona hoe nilaza tena ho Messie avait plusieurs Messie raha araka ny filazan'ireo satria le fiarahamonina tamin'izay mihitsy zany somary hoe ny zavatra nafanana androatra be. Nandritra ny satria araka le voalaza teo moa hoe nandritra n'ireny fotoana ireny indrindra misy andreo le hoe savorivory sy ny atao hoe mafanafana ny raharaha politika voageja tao anatin'ny ataontsika hoe ny fanjanahana romanina tamin'ireny fotoana ireny ry zareo jody dia isan'izay le hoe nanantena mpamonjy marobe ireo zany nanantena olona hanafaka azy ao anatin'izay le fangejana izay ka maro tokoa ny olona tamin'izany zany misy hoe nantenainy olona hoe ho mpamonjy ary isan'ny anankiray io zany zao dia Kristy isan'ireo le nantenainy fa mpanafaka amin'ny lafiny ara-politika ny eritreretin'ny olona zany tamin'izany fotoana satria mijery an'le contexte le zava-misy tamin'ny fotoanandrony izy ireo. Tany Davida sy Salomon izay nampamirapiratra ny Israely tany aloha lavitra ny Babiloniana ny Asomomperambara. Dia izay motsimoa zany le Messie natenain'ny vahoaka joty tamin'izay fotoana izay hoe io Kristy io no tonga hanavitra andry zareo zay ary nisy fotoana hoe efa tamin'ny Jesosy le nanova ny inona izy ny nanao fahagagana mikasika ny mofo nampitombo ny mofo dia efa nietretin-jareo hoe andao ity no atao mpanjaka fa ity no hamany olona eto amintsika ka dia efa tany zany dia efa nanomboka ilay hoe ity ty Jesosy ty no afaka hamonjy atsika eo amin'ny vahoan'ny Romanina. Satria tamin'izany fotoana zany nday mofo dimy sasany-drano ry Piera zao mpanjony tany Galilea fa ry Piera tamin'izany fotoana zany dia menimena satria niatsasaka ny lakana ray manontolo aloha hetra amin'ny Romanina ny vidin'iny ary ny mpamory hetra koa mampitombo an'ilay tao mba misy tombotsoa azy izany hoe i Kristy zany na mofo dimy sasany-drano roa naniny izy ty nampitombo iny sady avita fahagagana izy amin'ilay hoe navitra ny firenena amin'ny Romanina nefa koa raha ohatra ka mbola mitaky hetra ny Romanina dia misy fahagagana koa ngamba hoe misy andoavaka hetra sa manao ny lafiny tamin'izay zany mba somary velabelarintsika koa le ataontsika hoe satria ny fangejana ara-materialy no tena misongadina be hitan'ny olona mivantana maso ny olombelona tsotra amin'izao zany dia zay no tena hoe le hoe fanjanahana ara-politika rehefa mijery an'le zavatra teo tao anatin'le fanadiadiana teo tsika dia mahita an'le hoe fitombon'ny mponina tamin'ny taona izany ary ataontsika hoe teo Jerosalema dia amanetsy ny olona teo amin'ny toerana io rehefa mihamaro ohatr'izay ny olona zay koa isan'le hoe mampafampana n'ilay toerana ny toerana ataontsika hoe renivohitra na fahatra ohatran'ireny rehefa maromaro le olona tonga any amin'le toerana zany dia misy an'izay le hoe amin'ny teny frantsay izy hoe interaction me mafanafana le fampikasokasohandreo olondreo dia miteraka hevitra ka noho izany mamana ihany koa na ny mpitondra Romanina tamin'izany fotoana izany dia ny jody ihany koa nanantena zavatra hafa nefa raha tamin'izany mbola tsy nisy ny couvre-feu hoe tsy mahazo mivorivory fa ilay olona mivory no ombenana teo amin'ny tilikambo Antonia ary ny tena le zavatra antranga zany tao anatin'izay satria izay moa le raha mivenina amin'ny resaka an'le hoe Paka teo tsika dia le hoe fanafahana mandeha lavidavitra kokoa noho izay le fanafahana satria araka le nitenentsika teo hoe tary amin'le fanandevozana tamin'ny andron'ny Egyptiana inona moa le tsy afaka tao amin'le olona fa le tsy afaka tao amin'le olona le hoe le fanama olona le olona mihitsy
no very satria lasa andivozom-pahefana izy voageja atao anatiny rehetra dia izay zavatra izay nefa tempoly lasa ataon'zareo fivarotana lasa ataon'izay dia miseho amin'le endriny ohatran'izay ngamba le ataontsika hoe le fivoaran'le fanafahana ataon'le tao anatin'le fanadihadiana. Iverina amin'ny paka isika ny paka tamin'ity taona 2024 ity moa zany dia androany 5 avrily fa ny paka miovaova dia ny kristiana ilay hoe fête mobile ary ny paka ny kristiana indraindray izy mifanindry amin'ny orthodoxe sy ny jody ny orthodoxe paka kristiana koa fa paka kristiana tatsinanana aloha sina fanazana sao dia ataon'olo hoe manavaka na maniky paka kristiana tatsinanana ny orthodoxe paka tandrefana ny paka ny katolika sy ny protestant zany hoe niangy avy tamin'ny romanina lay fametrana ny datin'ny paka io mon père nanomboka ovinany tena hoe no ferana napetraka hoe amin'izao ny datin'ny paka ary izy no hoe nametraka an'izay voalohany tamin'ireo mpitondra ny fiangonana tamin'izany fotoana zany. Raha iverenina zany ny ara-tantara dia ny tantara amin'ny fetin'ny paka kristiana dia nisy dingana lava teo amin'ny atao hoe fifampidiniana sy ny fifandaminana teo anivon'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany dia tamin'izany voalohany zany mbola tsy nisy daty raikitra tany am-piandohana fa nisy zany fivoarana tsikelikely ka ny kristiana tamin'ny voalohany dia samy nankalaza ny fitsanganan'ny kristy tamin'ny maty io tamin'ny tonjato voalohany zany tiako resana eto amin'izay daty hevy fa misy karazany roa misy le hoe tany tatsinanana io zany le hoe any Asie mineure dia nankalaza amin'ny paka amin'ny tety andro josy le hoe tamin'ny faha-efatra amby folo ny volana nisanina ka na inona zany na andro ilatsahan'io faha-efatra amby folo ny volana nisanina io na alatsinainy io na talata dia akalazaina foana amin'ny paka satria ny jody calendrier babyloniana manara-bolana le ny kristiana calendrier julien tamin'izay fotoana fa mbola tsy grégorien dia avy eo ny taty andrefana indray ny tany tandrefana dia efa ndray hevitra hoe andao ho ankalazaina amin'ny alahady ny andro mipaka dia ny andro manaraka zany ny andro manaraka amin'ny volana ny efatra amby folo ny volana nisanina dia zay zany no nahatonga an'izay fa izy raha ny tena nametraka io hoe mitombona alahady le izy dia hoe ny papa Victor voalohany tsara marino fa papa avaty Afrika izy papa tunisiana izy zany nefa atao hoe karokhevitra niaraka tamin'ireo eveka taty tandrefana ametraka an'izay hoe tokony andro alahady no ankalazaina na dia zany azy nefa dia nisy foana tsy fanarahany fa ny hevitra tao Roma zany dia hoe alao apetraka alahady dia ny papa Sylvestre tao anatin'ny concile Nicée ny concile Nicée moa dia tamin'ny taonjato telonjato roapolo dimy amby dia teo zany no nandraikitra ny fitsipika ho an'ny fiangonana rehetra fa eo no ankalazana ny atao hoe paka kristiana ka ny fanapahan-kevitra ofisialy zany dia tao anatin'ny concile tao a Nicée concile de Nicée tamin'ny herintaona ny papa Léon faha-efatra ambin'ny folo nandeha nakany Nicée any Turquie amin'izao fotoana ka nankalaza ny faha-fitonjato sy arivo taona dia nanomboka teo zany fa nekeny zay rehetra kristiana fa ny paka dia tsy maintsy ankalazaina amin'ny andro alahady dia io andro alahady io dia atao hoe ao anatin'ny voalohan'ny alahady voalohany aorinan'ny atao hoe fenomanana voalohany amin'ny loha-taona io le lazaintsika hoe équinoxe de printemps eo amin'ny 2 mars aorinan'izay ka tsy mitovy foana zay mahatonga ny fankalazantsika amin'ny paka tsy mitovy daty raikitra fa tsy maintsy eo anelan'elan'ny 2 mars sy 5 avril ny tsara ampahafantarina kely fotsiny ngamba dia hoe ny équinoxe dia amin'ny fotoana io lohataona izy io zany voalohany taona ho an'ry zareo raha ny calendrier an'zareo jody ihany koa zany tamin'ny taonandro fa hoe amin'io fotoana io le hoe mitovy ny halavan'ny andro sy ny alina zay le hoe équinoxe misy anankiroa izy misy ny équinoxe de printemps na le ary amin'ny lohataona dia misy ny ary amin'ny volana septembre rehefa any amin'ny fararano ya
ho rahantsika manaraka ny fanadidina momba ny lacroix satria araka ny fantatritsika i Kristy dia nivonoina teo amin'ny lacroix hazo fijaliana hoy ny fitenintsika malagasy. Ny zavatra fantatritsika dia hoe i Kristy sy ireo mpangalatra jiolahy dahalo roa lahy no niaraka ny fantsina teny Golgotha. Fa ny tantaran'ny lacroix io dia tantara efa ela be, efa tany alohan'ny romanina sy ny grika aza tany amin'ny andron'ny persiana no efa nisy zany hoe fampiasana ny lacroix izany, fampiasana ny hazo fijaliana moa zany crucifixion amaizana andreo zay mpikomina olona mafy loha tamin'izany fotoana izany. Fa noho ny hoe Kristy no fantsina teo amin'ny lacroix dia lasa niova ny hevitry ny lacroix sy ilay famantarana sy ilay soatoavana ary santam-pahendrena raketiny. Ka no hitantsika manaraka zany dia hoe ny tantara sy ny mysterin'ny lacroix raha tsika ny fanadihadiana. Raha vao miresaka ny hazo fijaliana isika dia Jesoa no tonga ao an-tsaina avy hatrany. Ny famonoana olona voaheloka amin'ny hazo fijaliana nefa dia sazy efa nisy anjato taonany maro tany alohan'i Kristy. Ny mpanoratra grika vahakolona toa ndry Hérodote sy Thucydide, Plutarque sy Diodore de Sicile, na ny mpanoratra jody toa ny Flavius Joseph, toy izany koa ny mpanoratra latina toa ndry Cicéron, ry Tacite sy ry Suétone dia samy miresaka ny hazo fijaliana avokoa. Raha finitinina ny voalazan'ireo mpanoratra tranain'ireo dia toy ny persiana tany Persa tandrifin'ny Iran sy ny Carthaginois tany Carthage na i Tunisie ankehitriny no voalohany nanasazo-pikony tamin'ny hazo fijaliana vahakola. Ny Grika indray dia tsy nampiasa firy ny hazo fijaliana, fa ny Romanina no tena nampiasa betsaka indrindra ny hazo fijaliana anafaizana ireo izay mikomy ary indrindra hampiforotra ireo pioko izay mitady hanohitra ny fifehezan'ny Romanina. Ny hazo fijaliana tamin'ny andron'ny Romanina dia sazy natokana ho an'ny olona farahidiny amin'ny fiarahamonina sy ny olona voaheloka ary ny mpanonga-panjakana. Ny olona mizaka ny zom-pirenena Romanina kosa nefa dia tsy azo no fantsihina fa gadraina na tapahan-doha raha meloka. Tsy tambo isaina ny olona ny fantsihin'ny Romanina tany alohan'i Kristy. Ny ohatra tena malaza indrindra dia Spartacus, ilay gladiateur, nitarika mpanompo fito alina mahery nikomy tamin'ny Romanina tany Capo any Italia Atsimo tamin'ny taona 370 talohan'i Kristy. Nisy 4,000 any ho any ry Spartacus sy ny tariny no azo sambobelona ka no fantsihina tamina hazo natsatoka tamorony arabe avy any Capo mankany Roma. Arabe sahabo 400 kilometatra, izany hoe misy olona anankiray mifantsika isaky ny 30 metatra. Io arabe avy any Capo mankany Roma io ilay antsoina hoe Voie Appienne, natomboka tamin'ny 270 talohan'i Kristy. Ny Voie Appienne no malaza indrindra amin'ireo arabe mihoatra ny 3 kilometatra nanerana ny kontinanta telo fa izay antsoina hoe Voie Romaine, misandraka avy ao Roma ary mitody ao Roma avokoa. Zavatra nateti-pitranga ny famantsihana olona narivony toy izany aranty amorona arabe ho hitan'ny mpandalo any ka raiky tatra ny olona fa izay tsy nisy sahina nosongosona ny fahefan'ny Romanina. Tany Jody na Israely anefa tamin'ny taona 4 talohan'ny daty izay heverina fa nahaterahan'i Kristy rehefa niambo i Herôda lehibe izay mpanjaka saribakoly napetraka ny Romanina dia nanararoatra ny komy ny Jody tany Galilée no tarihin'ilay Zeloty Judas de Gamala ka nofaisin'ny Romanina. Mpikomy 2,000 mahery no azo sambobelona ka nofantsihina teny amin'ny manodidina ny tanàna ny Jerosalema mba ho anatra sy fampitandremana ho an'ny Jody sady hampiforotra izay mbola mitady hikomy indrindra fa ny Zeloty. Ny Lacroix izay sazy natokana ho an'ny olona farahidina na ny mpanonga-panjakana sady fanalambaraka tsy roa amantany dia nampiharina tamin'ny Jesoa. Saingy eo no mitoetra ilay zava-mahagaga no neran'ny rany Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty ny hazo fijaliana
ka ilay fitaovam-pamonoana famantarana namenatra sady nanalabaraka izay nanambara fa resy tanteraka ireo voafantsika dia lasa famantarana vaovao, famantarana ny fanantenana, ny famelan-keloka, fandresena ny fahafatesana, fandresena ra-panahy, mampiombona olona 4,000 tapitrisa mahery na 4 milliards d'êtres humains eto an-tany. Ho an'ny mpandinika aza, ny azo fijaliana dia tandidon'ny fiainana sy ny tantaran'ny zanak'olombelona. Ilay hazo mitsangana dia toy ny hoe mampiray ny lanitra sy ny tany. Ilay hazo mitsivalana kosa dia mampiray ny zanak'olombelona, ary ny fiaonany hazo mitsangana sy ny mitsivalana dia maneho ny fiainana taloha sy taorian'i Kristy. Tamin'ny taonjato faha-efatra dia nankany Jerosalema ny mpanjaka vavy Hélène, renin'ny emperora Constantin, nitadiny Lacroix teo Golgotha ka lazainy lovantsofina fa hitany mpanjaka vavy Hélène ilay hazo namantsihanan'i Kristy. Ankehitriny dia tahirizina ao amin'ny basilikany Sainte Croix en Jérusalem ao Roma ny sombin'izany Lacroix izany. Fanadidina mikasika ny tantarany Lacroix fahafatesana, fanalambaraka, lasa fahavelomana, fitsanganana amin'ny maty sady famonjena, fanampanazavana avy amin'ny rombirala. Ny tiako marihana amin'ny resaka Lacroix izay andresantsika teo dia miainga mandrakariva amin'ny fototra ratsoratra masina. Tadidio fa ny testameta vaovao dia fahatateran'ny testameta taloha. Ka tadidiotsika fa teo amin'ny azo nahavery atsika ny fahasambarana tao Edena, ilay demonina mitaka ny Eva, dia io zany le sa le nisy an'ilay azo, le poma, le voararatso hoanina, hazo. Dia noho izany teo no nampitahany demony ka nahavery atsika olombelona na voaroka tao amin'ny sa Edena, ka tsy maintsy eo amin'ny hazo ihany koa no amatsihina ilay asan'ny demony hanomezan'i Kristy miaina hanavotany atsika. Izay zany ny hevitra ara-teolojika azo ambara amin'ity hoe resaka Lacroix hoe maninona no amin'ny hevitra romanina zay fa tadidio fa Kristy izay inotsika io mandrakariva miainga amin'ny zava-misy foana izy. Fa tsy manao magia. Dia zavatra iainan'ny olona foana ny raisiny ampitamin'ny fampianarana fa tsy mamorona hevitra any ambony be izy. Dia ohatran'izay no atao hoe pédagogian'i Kristy amin'ny atao hoe amin'ity hoe économian'ny famonjena ity. Ya, hiditra amin'ny lafiny ara-tantara isika izay ny lafiny teolojia sady miditra amin'ny teolojia tsika, miditra amin'ny tantara, manivery amin'ny teolojia dia mivery amin'ny lafiny tantara ny resantsika l'Antoine de Monza ilay voix-pienne ao atsimon'ny Roma ao izy io ary mbola misy ilay voix-pienne amin'izao fotoana araka hitantsika teo mbola ao tsara ireny arabe hoe voix romaine ireny ny fanampanazavana momba ny voix-pienne io fa io tena hoe misy lanjany be dia be amin'ny tantarany fivavahana kristiana io voix-pienne io ankoatrany ny Spartacus hoe isaky ny 3 metatra ny fantsina zany raha amin'izao fotoana zao avy eto mankany ambositra anao dia misy olona voafantsika isaky ny 3 metatra iny ny tantara tamin'izay fa misy lanjany lehibe ny voix-pienne amin'ny iny izy ty amin'ny tantarany fivavahana kristiana indrindra ny pariahan'ny tany Roma. Eny raha iverenantsika kely fotsiny angambany ataontsika hoe i Roma mihitsy amin'ny mahareny vohatra azy ny any tena tiako resahana ao anatin'ilay satria ataontsika hoe Paul zany mitarika métropole sady Paul na métropole ary reny votra reny dia ataoko hoe foibeana civilisation izy ary ataoko hoe izy raha teo zany dia ataoko hoe foiben'ny civilisation maneran-tany le ataontsika hoe universel ny lala
ny lalana dia mitarika mitana anjara toerana lehibe ao anatin'ny fametrahana an'izay le sy fanapariahana an'izay civilisation izay fa indrindraindray koa ny fifaneraseran'ny olona dia isangeza-be izay ao anatin'le toetsain'ny ataontsika hoe le zavatra tranga raha miverina tamin'le resaka Lacroix zao atsika dia amin'izao misy amin'ny fetin'ny Pâques teo raha ataontsika ohatra hoe any amin'ny fiangonana katolika izao misy aloha chemin de croix le lalana fijaliana zany hoe reny le lalana reny misy dikany be dia be zany ao anatin'le zavatra satria manaraka araka ny antentsika zao hoe ny Jody raha niala tany Egypte tamin'ny fotoan'androny dia mandeha ny an-dalana mianatra ary mianatra manao le construction sociale dia miverina aty amin'ity le tenantsika ty any hoe aty aoriana indray hatramin'izao le lalany hazo fijaliana miova ho zavatra hafa ny faran'le fanadihadiana ny resantsika zao dia hoe lasa fambarana ataontsika hoe symbole fambara amin'ny fanafahana famonjena le izy hitantsika amin'izao fotoan'izao fa be dia be ny ampiasana ny Lacroix misy ny ataontsika hoe ny croix rouge ny croix bleu ny croix verte amin'ny pharmacie misy Lacroix zany hoe rehefa miditra ao anao dia maitsomaitso ny lokony dia misy famonjena hainao zay ny mangamanga amin'ny ambulance rehefa mandeha any amin'ireny ady reny tany amin'ny taonjato fasimy amby folo ny tena nipoiran'ireny dia lasa eny amin'ny fasana amin'izao fotoana zao na kristiana na tsy kristiana manangana Lacroix izy ndraindray mety hoe mandeha ho azy fa ao ambadika izay misy fanantenana an'izay le famonjena misy an'izay le ary le Lacroix dia rehefa misy ny any amin'ny tany miady dia misy fanajana zay misy trève tokony hajaina sy fifanajana fifampitsombirana ka le fanafahana hoentin'le Lacroix zany dia mamerina an'le asin'le olombelona manam-panahy fa tsy hoentiny herim-pamoretana sy ny sandrobe sy ny volabe sy ny herobe fotsiny fa tsy maintsy mandeha makany amin'izay zay ngamba ny tiako sotoma ao anatin'le izy ilay voam-pianina ny tiako marina amin'ity le voam-pianina ty dia io zany dia sady lalan'ny fandrosoana io natao hoe lalan'ny rà fa rehefa tonga Masindapira nakany Roma dia lasa nivadika ho lalan'ny famonjena ary atao hoe lalan'ny fahafahana zany io zavatra io satria tiako marina fa nisy tantara kely voalazan'ny aban'ny fiangonana i aban'ny fiangonana io araka novatsofina dia Ambroise de Milan rehefa nandeha tamin'ny lalana itsoka zany Pierre tao amin'ny lalana apian'io tamin'le fanenjena nandositra ny fanenjehan'ny Néron izy dia teny an-dalana teny amin'ny olo hoe via Appia io dia nifanenana tamin'i Jesosy nitondra Lacroix izy dia nanontaniany Pierre izy hoe oaiza ianao tompo amin'ny teny latina moa dia hoe Covadis Domine dia zay le hoe oaiza ianao moro tompo dia araka ny voalaza ny lovatsofina zay noentin'ny Ambroise de Milan dia hoe namaly Jesosy hoe ho an'ny Romako ho fatsihina fanondroany dia tsy izy zay fa i Masindapira ary tadidio fa i Jesosy efa niteny tampera amin'izay hoe tsy mbola afaka manaraka anahy ianao amin'izao fa mbola ho avy ny fotoana dia amin'izay ianao voanaraka ka io le lazain'i Jesosy i Pierre anao martiriny tena ary rehefa nanao martiriny tena ny Pierre dia ozy izy hoe rehefa ho vonoina ihany dia tsy atao Lacroix le mitsangana fa tsy mendrika ahako zany satria Kristy io fa ataovy any ambany ny lohako dia eo ny tiako marina satria amin'io Lacroix le mitsongoloka io satria misy milaza fa Lacroix mitsongoloka dia Lacroix en franc-maçonnerie dia zay mila paitsaivony zay fa ny tantara dia hoe i Masindapira no nangataka hoe ataovy mitsongoloka ny Lacroix dia zay matsina arito ao Roma zany ao Vatican mihitsy ao misy amin'ny basilika ao mihitsy teo zany teo mihitsy Pierre no nofatsina teo zany izy nandatsaka ny rano ka io le reny vohotry ny fampahoriana lasa reny vohotry ny atao hoe loharanony atao hoe fiadanana loharanony fahafahana zany hoe sady nanonitra ny Lacroix tany Jerosalema mbola nanonitra koa ny Lacroix tany Roma satria Vaticanus amin'ny teny latina araka ny tantara dia ohatrany hoe nisy cimetière fasan'ny olona voaheloka zany hoe karazana toerana voahozona
fa noneran'ilay lacroix-ny masin-dampira dia io Vatican amin'izao fotoana zao. zay le teny antsika teo le fambonian'ny olombelona tsy nao anatin'la izy ndraindray a le azolena araka le nazavain'ny mopera teo hoe famatsiana ny fahotan'ny olona ny fantsika mijanona eo amin'izy tamin'ny voalohany inge ny kristianina tsy dia tena ny safidy any symbole loatra hoe famantarana natahotra izy satria tena mbola taony orory be tao anatin'le le fijaliana le fahitana le fijaliana fa rehefa taty arina nandeha tsikelikely a indrindra moa rehefa ndroso taty amin'ny taty arina rehefa taty amin'ny moyen âge rehefa tonga taty amin'ny akaiky ny taonjato fahaenina ambin'ny folo taty tena nijoro mihitsy izy hoe tena famantarana tena le azo fijaliana io fanafahana le izy fanafahana zay dia zay isany hoe ngeza be ao anatin'le famantarana ny symbole ny olombelona dia mamorona symbole fa iny symbole iny mirakotra tantara nefa ny traika efampiainana dia hoentiny miatrika an'le avy ihany keo. Tiako anampiana kely an'izay namana lanto zay le hoe natahotra ny kristiana tamin'aloany ampiasan'io lacroix io dia mba ho fanamarina fa hoe kristianina satria nisy fotoana tany amin'ny lavabato mivavaka dia zay natonga ny kristianina lasa sarina trondro zay ny nampiasainy dia mbola ampiasain'ny fiangonana ankehitriny ary vao mita sarina trondro dia marika hoe kristianina izay. Ary ilay sarina trondro Ichthus moa amin'ny teny grika Jesus Christos Theoios i Jesosy zanak'Andriamanitra sady mpamonjy araka ny tantara nampitahin'ireo mpitantara fahagola dia ohatrany hoe io koa nohatrany hoe karazana famantarana ny fankalalana izy rehetra satria rehefa mahita ny romanina pitsikilo dia mody manao amboady amin'ny tafo ody zanak'ondry hoe zany kristianina namana dia mody ohatrany hoe manao sary trondro eo amin'ny vovoka ny anana an'iray soritany amin'ny hazo kely dia raha tsy mahalala an'iny dia tsy izy zay ka hoe mot de passe zany zay tamin'izany fotoana zany ia ka araka ny fanambarantsika tao moa zany dia fahafahana no tena hoe dikany paka fanafahana sady fahafahana amarana raroa miraharaha azy hoe inona izany tokony hoe paka amin'izao androntsika izao samy mba marana fohifohy amin'izao fotoana izao a dia lafiny maro a no mangejantsika lafiny ara-pitondrateny lafiny ara-drafitra lafiny ara-piarahamonina betsaka ny karazam-pahotana manjo atsika olombelona tsy jery afa-tsy ny eto Madagasikara asika ny fampianaran'ny fiangonana resaka rafitra dia misy natao hoe rafim-pahotana ty rafitra ty a dia mangejany olona tsy anana ny toerana mahizy azy tsy anana masina maolona azy ka tsy ny rafitra akory a ny rafitra dia tadidio a fa ny rafitra tsy afaka manapa-kevitra ny rafitra tsy mahalala atao hoe ratsy tiana tsara fa misy olona ao anatin'ny rafitra dia le olona ao anatin'ny rafitra io no manao ny tsy mety dia zay mahatonga ny hoe rafim-pahotana na hoe structure du péché dia ao anatin'izay rafitra zay zany a dia tsy ina fa tsy maintsy ny olona mila avoziny. Ia ny fomba fandrazavan'ny lanto géographe anthropologue zavatra telo angamba no sady mitoy amin'le amin'ny opéra toy ihany ny voalohany indrindra ary satria ny fototra dia hoe ny fanafahana ny olona aloha ny olona zany a araka le fiteny hoe ny fanahy ny olona ndraindray iny zany tsy tsaron'ny olona rehefa divitry ny fahantrana ara-materialy izy na hoe tototry ny arena ara-materialy dia adininy fa le fanahy maha-olombelona dia manapatra ny heriny izy ny herin'ny vatany sy ny herin'ny volany sy ny sisa iny fanafahana voalohany tsy maintsy elan'ny olona aloha ny fahantrana ara-materialy fa indrindra koa ny fanararotana sy ny fangejana ara-materialy zay ny voalohany ny faharoa le fiarahamonina raha miverina amin'le tantara teo tsika fa nyvonjeny Moïse na i Mosesy tamin'ny fotoanandro ny tany mijody dia le nandritra ny tany an-tany nefitra dia le famerenana indray ny asin'izay le hoe miara-monina miara-belona tsy afaka ny andeha irery ny olombelona fa miaraka dia izay le zavatra anankiray ngezabe ao anatin'izy hoe mianatra miara-monina satria ianao tsy mandeha irery ary ny fahatelo dia le hoe fahalalana sy fanajana fanomezakasina ihany koa ny tontolo manodidina ny tontolo iainana ile zavatra rehetrarehetra nijerentsika teo dia géographie sisitsika Ejipta tany manan-karena dia ny findramona tany ny rehetrarehetra ny olona mila fahaizana mifehy
ny arena ara-boajanahary ananantsika fa sady mamokatra an'io tsika no miaro an'io fa tsy sanatry mitavana sy mamotika an'io fotsiny. Ya dia saorana ya mbola hanampy kely mopera inona ny fahafahana tokony hoentin'ny paka dia zay le hoe lefa namaolona dia tsy nafa ny conscience feo amin'ny fieritreretana feo amin'ny fieritreretana io zany a mila afahana mila beazina indrindrandrindra mba afaka ny olona. Ya dia misaotra anareo mirahalahy misaotra ny mompera avitry ny aina Nicholson théologienne moraliste sady mpikaroka ary Lanton André Mamonjy géographe anthropologue sady mpampianatra mpikaroka amin'ny université dia misaotra anareo mirahalahy mitondra izay famelabelara-kevitra teto zay. Misaotra anao ihaja dia misaotra anareo a misaotra anareo mpanaraka dia misaotra ny teknisianina ary misaotra ny namana aja Ratsimbazafy. Ya dia mankasitraka antsika ary saorana be dia be koa isika mpijery nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany amin'ny heriny ino indray ny fotoanantsika manaraka koa dia mahazo fahafinareta miaraka amin'ny fandarantsika atao amin'ny télévision malagasy. Veloma tompoko. Télévision malagasy